Aretina mbola mamono ny tazomoka eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika navoakany teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny faran'ny volana Aprily dia marary 7,700 amin'ireo 5,900 sy 3,904 no maty nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity. Tsy niady amin'ny coronavirus ihany no atrehintsika eto Madagasikara fa eo ihany koa ny tazomoka, hoy ny profesora Amady Amady, ministry ny Fahasalamam-bahoaka, nandritra ny tatitra nataony manoloana ireo solombavam-bahoaka ny alakamisy teo. Arety mahafaty hafa-po dia ny paludisme. Ino raha misy marary ny mahita fa tsy ampy fanafody ny test rapide ny ilay tsikany ka nirongatra ny paludisme. Haiko zay, reko azy, reko zay. Hogaga nareo raha mivolango fa aminay ankisatrano zay, io tanàny Avembabako magnadary paludisme eo. Vonjy ny atao, hoy ny ministra, tsy maintsy nandefasana fanafody arak'izany ireo toerana maromaro izay voalaza fa faritra mena amin'ny tazomoka. Nisy ihany koa ny fitsirihana faobe natao ahafahana mahita ireo olona marary ka mamonjy azy ireo. Nandray ny fanapahan-kevitra izahay hamonjea ain'olo sauver des vies. Ka nizara fanafody tamin'ny vahoaka tamin'ny toerana misy epidemie, Petroka, Yakura, Karamavony, Monondozy, Magnano, niaraha tamin'ny gouvernement ilay manontolo io asa io. Ary nifanazava tamin'ny mpiara-nanto sasany izay misarasara. Ino raha ataontsika zao? Nalefa zay fanafody misy amin'ny stock amin'ny salama. Afanganana ny fanafara fanafody sy TDR iray amin'ny Fonds mondial. Hitanonay mpitsabo mijabo handefa ny takitra ahafantarana marina ny isan'olona voan'ny paludisme, ny isan'olona maty ny paludisme mba hiala amin'ny tsabo isan-karazany. Tsy voatery ho tonga ny ambanivohitra nefa ireny fanafody ireny, hoy ny fitaraina ny solombavam-bahoaka voafidy tany Taolaniaro. Ny avy ny fanafody nalefanao ary tena isora amin'ny resaky tazomoka. Fa amin'izao dia lampisindrindra fa nambalo visy any tompoko da mbo sy avy any ny fanafody ireo. Mitaray ny olo maro maty amin'ny resaky tazomoka. Ny hôpital madinidiniky CSP2 reny tsy misy olo na ny fanafody ny première nécessité tsy misy. Olo avy eo sasany tora sasany asimasy amin'ny tegna da antiana avao satria tsy manam-bola olo.